raha ny fifidianana filom-pirenena zay ho tanterahana amin'ny novambra ho avy zao araka ny fafantatsika dia betsaka ny kandida izay faninana ahitana ny Marc Ravalomanana, Ery Rajaonarmampianina, Tahina Razafinjoelina, Parena Auguste, Hadjo Randrianenarvelo, Jean-Jacques Ratsetson, Raobella Andry, ahitana ny Roland Ratsiraka, ahitana ny Razafy Tsiandrofa, Jean Brunel, ahitana ny Siteny Randrena Solinaiko, Ratsiraonana Lalaina ary Andry Nirina Rajoelina filoateo aloha. Amin'ity fifidianana indray mitoraka ity, Kastia Zanaka Bemarivo, influenceur manana mpanaraka eo amin'ny 446,000 atao anatin'ny tambazotra-tserasera Facebook. Resy lahatra tanteraka amin'ny firotsako fidinan'ny Andry Rajoelina izy. Ndao tanisaitsika inavy ireo antony natonga azy tapa-kevitra anohana ny Andry Rajoelina tsy misy fepetra. Ny antony voalohany na resy lahatra azy, Andry Rajoelina dia kandidat tena matanjaka indrindra eto Madagasikara. Tsy misy kandidat matanjaka noho ny Andry Rajoelina. Aoriny ao dia Marc Ravalomanana. Io kandidat anankiroa io ihany tena matanjaka indrindra eto Madagasikara. Siteny Randrena Solinaiko efa hita miariary manomboka fantatry vahoaka fa tsy mbola misy mahazaka tanjaky ny Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana izany. Fa raha jerena, Andry Rajoelina efa teo amin'ny fitondrana, mbola Andry Rajoelina zany azo sokajiana kandidat tena matanjaka indrindra amin'ireo 12 reo. Fifidianana filom-pirenena zay ho atao amin'ny novambra ho avy zao hitovy tsy misy valaka tamin'ny 2024. Tsy maintsy Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana no anao deuxième tour io satria izy ireo dia tena matanjaka indrindra eto Madagasikara. Ka noho izay dia resy lahatra i Kastia Zanaka Bemarivo fa anohana tsy misy fepetra any Andry Rajoelina amin'ity fifidianana filom-pirenena amin'ny 13 ity. Ino amizay natonga zany andeha nanoagna i Andry Rajoelina. A Madagasikara antsika io ho fahitavako izy eda zavako eto amin'ny Madagasikara io. Koa tsy raha tsy milatsika fidigny Ravalomanana ndraiky Andry Rajoelina tsisy olo mahatongna ro olo roe io. Amin'ny fijerinakahy zavako eto tsisy olo. Io tsy vatohagna steny zegny Ravalomanana. Io tsy vatohagna steny Andry Rajoelina amin'ny fijerinakahy. Efa haiko tsara be tsy maintsy io Ravalomanana ndraiky Andry Rajoelina io ireo roe io hiady koa amin'ny farany ty. Tsy maintsy ireo roe io koa hiady amin'ny farany io. Ireo sananaby tsy andeha hatofotro ireo roe. Io amizay koa tsika vahoaka bon hidriky heza koa za io koa za andiny koa hidriky heza miravalo koa sa amin'ny Andry Rajoelina. Nandiniky za koa mafa haiko fa tsy maintsy ireo roe io kandidat farany urake. Nandiniky za aleky za anohagna Andry Rajoelina fotony. Ny antony faharoa maharesy lahatra ny Kastia Zanaka Bemarivo amin'ny kandidat Andry Rajoelina dia izy efa nitondra teo. Zany hoe efa maro ny zavabita ary mbola maro zavatra tokony toizana, mbola maro zavatra tokony atsaraina. Raha amin'ny Kastia Zanaka Bemarivo manokana dia tsy mila kandidat départ à zéro. Ohatra ataon'ny Ravalomanana efa teo amin'ny fitondrana izy fa mbola azo sokajiana départ à zéro ihany raha ohatra ka lany io. Somary efa ela ihany Ravalomanana no tsy teo amin'ny fitondrana. Ireo kandidat hafa ankoatran'ny Ravalomanana sy Andry Rajoelina dia azo sokajiana kandidat vaovao ankoatran'ny Ery Rajaonarmampianina. Ka noho izany raha tonga eo ireo kandidat vaovao reo dia départ à zéro. Kastia Zanaka Bemarivo tsy manohana kandidat départ à zéro. Aleo manohana Andry Rajoelina efa teo amin'ny fitondrana manohy ny asa izay efa vitany. Azo eritreretina fa efa fantatry Andry Rajoelina daholo aiza ny tena misy problème eto Madagasikara, inona ny tokony vahana, inona ny tokony atsaraina, aiza ho aiza ny marary ny vahoaka, inona ny tokony atao vaindohan-draharaha ampandrosoana ny Madagasikara. Izany rehetra izany automatique fantatry Andry Rajoelina noho ny expérience izay efa nananany teo amin'ny fitondrana. Zany andiniky bon aleky fô za anohagna i Andry Rajoelina fotony tsy maintsy roe laty koa ikatrafika eto. Mba au moins za i Andry Rajoelina manohy le asa efa vitany, le asa tsara efa vitany.
fa nagnano izy raha maromaro atsika tsy volagna izy tsy nagnano de toute façon zay olo nitondra tetsy izy tsy nagnano na tamin'ny fotoagnany Ravalomanana zay te izy nagnano fo koa na i radio mampianina izy nagnano fo koa nitriky andro radio ely nagnano fo koa samby nagnano zare atsika tsy volagna hoe ke rô io tsy nagnano samby nagnano amin'ny fampandrosoagna Madagasikara misy koa tony zo tsy hafaka andro hiniany amaray koa ijan'ny Madagasikara rango atsika voteraka zo fate zegny amizay zany nandiniky non aleko fivolagniko toanako iandro radio eliny izy manohy le raha mbola tsy vitany teboka fahatelo maresy lahatra ny Kastia zanaka Bemarivo Andrajoela na vita rova na vita nanatsara rovan'ny Malagasy rovan'ny Madagasikara araka ny fanambaran'ny Kastia zanaka Bemarivo dia ao daholo ny tantara mahakasika ny Madagasikara mahakasika ny vakoka Malagasy rehetra hita ao anatin'ny rovan'ny Antananarivo io tsy hoe mijanona rova Madagasikara ihany fa io afaka mampidibola ireo vazaha mpizaha tany eny na de isika eto aza afaka mitsidika ao mijery ny tantarany mahakasika ny Madagasikara zay nambaran'ny Kastia zanaka Bemarivo rova io fa vita ny andro radio ely tantarany Malagasy diaba agnaty ao mba io edy fidiram-bola asatsika zao ka misy touriste aby Madagasikara io ka miraha mba andeha visitendro touriste aby mandeha Madagasikara indraiky planisteny volagny tamin'ny kabaranazy andeha ivany lapantanana i rova io le problème maventy amitsika Madagasikara ao le raha fa vita namagna ke robatiny le raha fa vita taloha teny robatiny voagna raha hafa manjary mipody magnariara afara Madagasikara tsy ety mandroso le raha ataony namagna te taloha atao tsy tiagna atao tsy manjary andeha robatiny iroagna isoaragna saika iona tamin'ny Malagasy nandritra ny miavatory zay nataony siteny tao France i Kastia zanaka Bemarivo kinanjo inona ny zavatra nitranga betsaka ny menasy zay azon'ny Kastia zanaka Bemarivo rehefa nikasa anantona ny miavatory ny siteny Randrena Soloniaiko toy ny hoe sao de maninany anao Kastia zay de manasa tanana betsaka ny Malagasy miandry anao ao amin'ny miavatory sao de maninany anao zay de tsy tompona andraikitra betsaka ny feonandeha mba anakanana ny Kastia tsy andehana amin'ny miavatory ary iny tokoa de tsy nandeha izy natawatra mafy Kastia zanaka Bemarivo vokatr'ireo feo reo de nanapa-kevitra tsy nandeha miavatory izy normal ihany manahy amin'ny ainy izy satria Kastia tato amin'ny Tambazotra dia betsaka tamin'ireo mpanaraka azy tao amin'ny Tambazotra ny taraina fa pisoloky Kastia raha fitina ao anatin'ny fehezanteny roa dia nasainy nanangombola taminy ireo mpanaradia azy de après 2 mois après 2 semaines dia misy zanany ary mitombo zany vola zany de averina amin'izy ireo rehefa nahazo vola betsabetsaka izy de tsy naseny resaka zany famerenana volan'ireo mpanaraka azy mandraky nyty androany tsy tafaverina volan'ireo mpanaraka azy ary ny afara amin'ny disadisa fampitoriana sy ny etsero de tsy nandeha miavatory Kastia tsy ka andeha miavatory teto France zany nagniraka olo ny signaly azovy olo responsable io miavatory io France eto nandeha natao koragna aloha ifandray amin'olo responsable miavatory azovy ahezagna andeha hany nandeha ny signalegna le olo azovy olo namanareo io andeha fa i Kastia izy koa andeha afaka mandeha za tsisy problème aminazy fa za fo le olo tsy responsable raha mavoa izy agny raha ohatra koa haveo io laby misy problème aminazy io teninaziko mazava zegny donc za andeha agny en gros za tsy en sécurité orka zare mamorolo anao koa mamorolo zegny andafy eto anao responsable anao koa mamorolo andafy eto tsy nandeha za koa fa naregny teny ka ohatra hoe andeha hitonto fahignana anakady eto tany tsy nandeha za koa fa naregny hoe fa Kastia mety mandeha fa izy koa vaty zay tsy responsable izy koa misy problème zegny hantony tsy nandehanako miavatory teto France zegny hantony tsy nandeha za tapatapaka connexion ty tapatapaka izy kenaro agny maregny za mazava tsara be tsy nandeha
Zavy te tam'izegny bon hitantsika moa zany nisy problème naronary tato agnatin'ny Facebook. Antony fahaefatra maharesy lahatra ny kasty Zanakabemarivo manohana tsy misy fepetrany Andrajoela dia ny fikambanana zay manohana ny Andrajoela eto France araka nambarany dia tena tsara fanahy sady tsy manavakavak'olona na dia tsy nianatra aza kastia tsy dia nahita fianarana firy dia noraisiny zareo amin'ny maha izy azy na dia voasarimotra tamin'ny resaka kolikoly tato anatin'ny tambazotra-tserasera Facebook kastia Zanakabemarivo dia noraisiny reto mpikambana mpanohana ny Andrajoela reto. Maro dia maro ny antony izay notanisain'ny kastia Zanakabemarivo maharesy lahatra azy. Anisan'izany tao anatin'ity fikambanana manohana ny Andrajoela ity dia tsy nisy na dia iray aza nanao menasy azy hoe sao dia vononay ianao, sao dia kapohanay zao, sao dia zao. Tsy nisy zany ary noraisin'izy ireo amin'ny maha influencer azy atao anatin'ny tambazotra-tserasera. Olo ny Andrajoela ny olo aby volagnintsika zany zao olo ifikambanana lay fara France io fikambanana manohana fitondragna ny Andrajoela fampandrosoana ataon'ny Andrajoela. Tsisy hoe kastia zay tsy responsable anao koa ndeha ty tonga dia mandray anao zahay mpitiavagna mavia tsisy olana. Tsapako am'izay fa tsy magnavakavaka io aby reky io za. Ary izy avy nambaran'ny président zay na ny olo makorelo izy mbala misy raha filagna izy fotin'olombelo na ny olo tsy nandeha école mbola misy raha fo hilagna izy. Tiako be le tena nataon'ny président Andrajoela zay. Tiako be. Izy koa haregna am'izany misy problème agnatin'ny Facebook maro olo tsy magnamia hajaza manevateva za. Kanefa niresindrô za ampitiavagna hitako za tsy nambanimbanisindrô aminaha olo mety toanagna ary mendriky toanagna ny fitondragna ny Andrajoela fôtony olo ankaikinazy no nikoragna taminahy. Olo mendriky toanagna zare aminaka tsy magnavakavaka na olo nisy problème za io na olo tsy nandeha école za io na olo karakory za io niresindrô za. Eto ampamaranana ny olom-pirenena tsirairay dia manana safidy ary manana zo feno tanteraka anohana kandida iray na koa isafidy kandida iray. Raha jerena ny fanehoan-kevitry kastia Zanakabemarivo dia tena mahafinaritra amin'ny lafiny iray fa amin'ny lafiny iray kosa tsy nijery mahakasika ny fanitsakitsahana lalam-pandroenana izy, tsy nasiany resaka mahakasika ny zoam-pirenenany Andrajoela, tsy nasiany resaka ihany koa ireo skandala be dia be izay nisy teto amin'ny fitondrana, tsy nasiany resaka ihany koa iny fanonganam-panjakana voatsela voateo nataony Saint Christian fanitsakitsahana lalam-pandroenana izay nataony fitsarana avo momba ny lalam-pandroenana izay tompona andraikitra voalohany tokony hanajany lalam-pandroenana. Fanontaniana mipetraka aty ampamaranana dia zao: raha ohatra ka resaka popularité no entina nohanana kandida iray, hoaiza re ty Madagasikara malalantsika ity, oviana re tsika voandroso? Ary izay fanontaniana zay no mamarana ny videontsika. Azadino misabone sy manisy j'aime ny videontsika amin'ny manaraka indray.